Sakafaliana trano ny tsy dia nantokatranotsika atao anatin'ny zanam-pandarana mahafinaritra atsika dia ny 3 minitra amin'ny fifamoivoizana izay zanam-pandarana amin'ny resaka sy miopana indrindraindrindra amin'ny resaka tontolon'ny fampiasana ny lalana, ny fifamoivoizana, ny fitandremana eny amin'ny lalana sy ny sisa dia fifampizarana moa ny ataontsika zanam-pandarana izay atolotry ny sisel radio sy télé iaraha miasa akaiky amin'ny auto école Orientale indrindraindrindra iaraha miasa amin'ny cftp onja SN izay hitanao ery Valpinson ampitany supermaki hitanao koa ny cftp onja SN izay hitanao etsy Beril Rose ampitany centre de lavage ary indrindra ery ampitany tropical fruit RN2 bis izay lalana mandeha ery Ambatovy moa zany izay no ela fa dia iroso avy hatramintsika mazava ho azy amin'ny toy ny fifampizarana izay nataontsika maly dia mbola mahakasika ihany ny hoe panneau de signalisation na ireo takela-by zany izay miresaka amintsika eny amin'ny lalana eny efa tenentsika moa fa tsika rehetra dia tokony manaraka hatrany an'ireny zavatra lazain'ireny panneau sy ireo karazana hoe signalisation izay hitantsika zany eny amin'ny lalana raha nresantsika maly moa zany ampatsivina kely hoe ny panneau de danger izay miendrika 3 zoro ary ny panneau d'interdiction izay miendrika boribory menamena moa zany dia ao anatiny fotsifotsy androantsika dia mbola iresaka nay aran'ilay panneau izay miendrika boribory satria mahita tokoa tsika misy ny panneau boribory izay miloko manga antitra zany na bleu foncé dia misy mety isy fotsifotsy kely manodidina anazy zany hoe tokotaniny dia fotsifotsy zany hoe manga sy fotsy indray ny panneau-tsika boribory zany amin'ny androany ity raha izay indray zany ny endrik'ilay panneau izay hitantsika dia indray izy ny antsointsika hoe panneau d'obligation amin'ny maha-panneau d'obligation anazy zay zany dia milaza fanerena zany manery atsika zany izy anaraka an'izay voalaza ny mety ho sary mety ho soratra ao anatin'ilay izay voasoratra ao anatin'ilay panneau zany dia izy io dia hitantsika eo amin'ny toerana izay tokony ho ampiarana azy satria apatsivitsika kely fa misy ny panneau tsy eo amin'ny toerany fa lasa aloha kely ny toerana araka ny resantsika omaly tao anatin'ny panneau de danger izay amin'ny ankapobeny dia somary mipetraka aty aloha moa zany izy anoany amin'ny 10 metatra anoany zany ny toeran'ny panneau avancé fa ity kosa dia hoe panneau de position moa zany ahafahana milaza anazy ihany koa zany hoe eo amin'ilay toerana izay hiaran'ny fampiarana anazy zany raha ohatra koa sy io panneau io ka manana endrika efamira na carré zany zany hoe loko tsy miova bleu foncé na manga antitra ny ao anatiny dia misy tokotany fotsifotsy ny manodidina anazy dia panneau d'indication indray izy zany hoe raha dika tsotsotra amin'ny teny gasy dia hoe takela-by zany manao fanambarana tsotsotra zany ohatra hoe mahita andreny zany tsika raha hoe misy soratra P ohatra ao anatiny fahitatsika matetika zany dia manambara tsotsotra zany izy fa misy parking eo amin'ny toerana io mety hoe H ohatra dia manambara tsotsotra zany fa misy hôpital ohatra eo amin'io toerana io raha ohatra kosa ka misy panneau manana forme manana endrika zany izy rectangle fotsy indray dia panneau de localisation indray izy zany hoe milaza toerana zany izy amin'izay fotoana izay ohatra hoe miditra amin'ny tanàna anankiray tsika eny amin'ny route nationale eny dia mahita an'ireny zany dia izay no azo atolotra angamba androany makasika an'ireo panneau reo fa dia toizatsika amin'ny fotoana hafa indray tapitra ny 3 minitra ao amin'ny fifamoivoizantsika ka dia mirary soantsika rehetra hiatrika tontolo andro mahafinaritra indray saora tompoko lahy makatelona tompoko vavy